Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matetika tsika mametra-panontaniana ary lasa fisainana betsaka eo amin'ny fiainantsika hoe fa maninona moa za misy manenjika, maninona moa za misy mamingana, ary maninona moa za misy mpanaratsy sy mpialona hatrany hatrany. Valiny dia tsotra satria any aminao ny baolina. Ny olona mitondra baolina dia tsy maintsy misy manenjika, tsy maintsy misy mamingana, ary tsy maintsy misy olona mila maka an'izany baolina zany eo aminao sy eo amin'ny tongotrao. Eny fa hatramin'ny iray ekipa aminao aza, raha tsy ny pasy ny baolina any aminy anao dia lasa manenjika anao sy tezitra aminao aza izy amin'izay fotoana zay, satria mba te haka an'izany baolina sy hampiditra an'izany baolina zany any anaty arato ny tanjony. Midika izany fa ny olona tsy ho faly aminao raha tsy zarainao aminy na tsy pasenao aminy izany baolina eny any tongotrao izany. Tahaka an'izany ihany koa ny fiainana. Raha tsy mizara zavatra zay soa eo am-pelatananao ianao, dia hitsangana fahavalonao sy hankaratsy anao ary hialonanao sy hamingananao avokoa ny olombelona rehetra eto ambony tany. Ary tadidio ihany koa ity teniko ity: tsy voatery mifamaly na mitabataba amin'ny olona ny atao hoe manelingelina azy, fa tadidio tsara ny fahombiazanao dia manelingelina ny olona, ny fidiram-bolanao tsara sy milamina dia manelingelina ny olona, ny tokantranonao mandeha tsara sy milamina dia manelingelina ny olona. Rehefa tsy voabaiko ny olona anao dia manelingelina azy. Rehefa tsy mety mifanampy amin'ny olona anao fa mifantoka amin'ny tanjonao sy manatanteraka izay zavatra nofaritinao atao dia manelingelina ny olona izany. Rehefa tsy manam-potoana anao homena ny olona dia manelingelina azy zany ary lasa ratsy ianao eo anatrehany. Noho izany, ninninona zavatra zay ataonao eto ambony tany dia manelingelina ny olona raha tsy azahoany tombotsoa any aminao. Noho izany, ataovy ny zavatra zay ataonao, tanterao ny tanjonao, ary vitao amin'ny antsakany sy andavany sy amin'ny tokony ho izy ny andraikitra napetraka teo aminao, fa ny olona tsy maintsy miteny na vitanao ny adidinao na tsy vitanao ny adidinao. Eny fa hatramin'ny olona tsara indrindra sy mendrika indrindra dia impaminany sallallahu alaihi wasallama dia noenjehina tamin'ny fahavelomany, eny fa hatramin'ny fahafatesany, hatramin'izao ora sy fotoana resantsika zao, dia mbola misy ihany ny manenjika n'izany mpaminany zany amin'ny alalan'ny fanaovana karikatura, sarisary mamoa fady zay manambany ny voninainy, ary manenjika ny afatra zay noentiny, ary ianao zay nanaraka ny afatra zay noentiny mpaminany ihany koa dia tsy maintsy ho enjehiny ary tsy maintsy ataon'izay mahavoafingananao eto ambony tany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, atao j'aime fa mbola betsaka ny zavatra zay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.